aza memotra iverindalana miarabatsika aminakavy eto tapitranana fianaratsosy ny manodidina indray tonga ny fotoana nandritry ny fotoana elaela dia tsy teto ny tenako fa namitahiraka tany afaritany hafa namitahiraka tany ampitany ranomasina tany vonikadana teto Madagasikara dia ny atao apoko hoe iaona amintsika eto fianaratsondray hitondra vavaka maro aminareo no miantso atarby miantso telefôna fa tao anatin'ireny fotoana miarahantsika teto ireny dia maro nandray fahasoavana tonga ireny fotoana ifampizarako fahasoavana amintsika sabotsy 29 avril ho avy izao 7 volana avril amin'ny 7 ora maraina tsy diso manerana ny trano fivavahana vaon'olo keto fianaratsoa indrindrandrindra eto amin'ny foibe eto amin'ny antarandolo ambadiky ny station Shell io station de la Sainte Shell hiaraka aminareo ny tenako hitondra vavaka hivavaka ho atsika le marary lava hivavaka atsika le marary tsy sitrapanafody hivavaka ho andreo olona manana problème any anatin'ny fo hivavaka ho atsika manana problème na trosa sy fahantrana hivavaka sy hitsodrano anareo pino mandalo ady sarotro mino fa nivavaka indray mandeha sy ny fandalovako indray mandeha tao fianaratsoeto anovany toentantaram-piainanao ny tenako pasteur Tina Randriary Malala no hivavaka hitondra tenin'Andriamanitra hitondra fampianarana amin'ity sabotsy amin'ny 7 ora maraina manerana ny trano fivavahana vaon'oloko aty amin'ny anosy ampitany lakanosy aty atya batera vola alaka misy namboroma atya inona kristy ambalakely fa ny tenako hoavana amin'ireny dia eto amin'ny trano fivavahana vaon'oloko amin'ny tarandolo ambadiky ny station Shell manome fotoananao ary te hivavaka ao anao sy tsy hodrananao amin'ity fandalovako eto ity ho tahin'ny tompony ianao alleluia ho tahin'Andriamanitra nareo ndao maky ny tenin'ny tompontsika eto amin'ny apokalypsy toko fa 7 apokalypsy toko 7 andininy fahenina zao nivaky ny teny ary hitako fa nisy anjely raiky io nanidina teo voan'ny lanitra nanana filazantsara mandrakizay ho torina amin'izay monina amboniny tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ao anao zay ka ome voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana ary miankofa eo anoloany izay nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy ny loharano halleluia andininy fa fito verenako manao hoe nanao tamin'ny feo mahery hoe matahoran'Andriamanitra ao anao zay ka ome voninahitra izy ka hoanao hoe fa tonga ny andro fitsarana ary miakofa eo anoloany izay manao ny lanitra sy ny tany ary ny ranomasina sy ny loharano oabolana toko fa 7 oabolana toko fa 7 andininy fa 10 toy izao nivaky ny teny amin'ny anarany tompo ny fahatahorana amin'ny Jehovah no fiandoham-pahendrena ary ny fahafantarana ny ray masina ny fahazavatsaina averiko ny fahatahorana amin'ny Jehovah ny fiandoham-pahendrena ahoana hoe ary ny fahafantarana ny ray masina ny fahazavatsaina ary ahoana hoe halleluia araky ny efa nampanantenako tamin'ny radio sy télé dia androany mba hiresaka momba an'izany atao hoe fahazavatsaina hiresaka momba an'izany atao hoe fahendrena hiresaka momba an'izany atao hoe fanoloran-tsaina avy amin'ny fanahy masina izany efa nazavaiko ombenombeny tany amin'ny radio sy télé ty teniko ty fa ny mampahantra ny olona mahantra iray
dia tsy hoe izy tsy manam-bola akory. Ny mampahantra ny olona iray dia tsy problème any am-paosy. Averiko. Ny mampahantra ny olona iray dia tsy problème ana paosy. Tenenao zay ny eo anilanao. Ny mampahantra ny olona iray dia tsy problème ana paosy hoe. Tsy hoe goaka amin'ny paosinao dia zay mampahantra anao. Tsy hoe tsy manam-bola ny paosinao dia zany mampahantra anao. Fa ny mampahantra ny olona iray tsy olana any amin'ny paosy fa olana any amin'ny saina. Averiko indray mandeha ho tafiditra tsara. Mahatonga ny olona anankiray sahirana lava. Mahatonga ny olona anankiray reraka lava. Mahatonga ny olona anankiray manana problème lava. Dia tsy olana any anatin'ny paosy. Tsy hoe ianao tsy manam-bola pastera, mahatonga ana tena ohatra ny io ane. Tsisy vola ty anaty paosiko hoe. Tsy manana fond ane. Zange pastera ny tena problème tsy mba manam-bola anaty poketra. Tsy zay ny olanao. Fa ny mahatonga ny olona anankiray sahirana lava dia problème ao anatin'ny saina. Problème ao anatin'ny saina. Tenenao zay ndray ny eo anilanao. Le tena olana hoe dia problème atao anatin'ny saina hoe. Amen. Raha vao tsy misokatra mihitsy ny saitsika. Raha vao tsy misokatra mihitsy ny sainao. Ny olona anankiray raha vao tsy misokatra ny sainy dia tsy maintsy mikatona ny lalany. Tsy maintsy mikatona ny fiainany. Ohatra tsika malagasy zao. Tamterina ty eo na tamina rahalahy anankiray. Dia hitanareo reto sinoa reto. Reo sinoa reo zany dia manana saina maha-olombelona ary fahiratan-tsaina maha-olombelona. Manana ino hoe? Itsika malagasy raha mitrandraka volamena. Mitrandraka volamena tsika dia amin'le sahafa be le miodikodina iny. Dia zara raha mahazo atsasaka grama isan'andro. Ny olona ray zara raha mahazo ina hoe atsasaka grama isan'andro. Zay ny olona anankiray mitrandraka volamena amintsika malagasy. Fa ny sonoana ny vazaha vao tonga eto amintsika eto. Mampiasa an'le sahafa be fitrandrana volamena rehefa izy. Fa inona ny ampiasainy rehefa mitrandraka volamena? Mba teneny mafimafy kely? Machine. Ary misy amin'ireny machine sinoa reny. Ao anatin'ny ray andro izy mahazo 1 kilao. Volamena 1 kilao. Ary fantatra ny vidiny zany volamena 1 kilao zany. Ohatrina zao ny grama volamena tamitsika. Ohatrina? 8 roetsy 1 million. 1 million. Safia zany 1 kilao zany 1000 grammes. Safia zany 1 kilao zany dia tonga dia 1 milliard zany. Ohatrina hoe? Mahazo 1 milliard isan'andro izy 1 kilao mampiasa machine. Ny gasy kely varinan'le manodikodiny etsy amin'le alina. Atsasaka grama 5 alina ny azo. Ny azo tonga dia dinganiny, tonga dia inany ampiasainy. Machine mahazo ohatriny isan'andro izy 1 milliard 1 kilao. Farafa kely izy mahita 500 millions atsasaka kilao. Misy rahalahy mihitsy ny resaka anahy zany vao tamin'ny terinandro ty. Manatsaina izy, manatsaina izy. Androana hivavaka ampivavaka eto amin'ity vaoniliko ty. Hitsodrano anareo anao délivrance anareo manana saina mihoatra lavitra noho ny ansono, noho ny amin'ny karana, noho ny amin'ny vazaha. Raha tena mihina anao manao vamainina mafy raha latsaina bavy. Azo atao tsara. Azo atao tsara. Zao ny voalaza amin'ny Baiboly atao amin'ny bokin'ny Daniel andavaka itsika. Daniel toko voalohany. Amin'ny anaran'i Jesosy. Eo amin'ny andininy. Daniel toko voalohany. Fahavalo folo. Amin'ny anaran'i Jesosy eno tsara. Ary noho ny tonga ny andro nasain'ny mpanjaka ampidirana azy, dia nentin'ilay lehibe ny tandapa teo anatrehan'ny Nebokadnezara izy. Ary ny mpanjaka ny resaka tamin'ny mpanjaka nanina honia. Ary tsy nisy hita izay tahaka ny Daniel sy Anania na Sadraka sy Misaela na Mesaka ary Azaria na Abednego. Tamin'izy rehetra tsisy nitovy tamin'izy efadara eo. Ka dia nitoetra teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo.
ary ny amin'ny fahendrena sy fahalalana rehetra zay nanontanian'ny mpanjaka azy, ny amin'ny fahendrena sy fahalalana rehetra zay nanontanian'ny mpanjaka azy zay nanina hoe dia hitany fa nanatombo impolo eny noho ny omby asa rehetra sy ny mpisikedy rehetra zay teo amin'ny fanjakana rehetra azy izy. Nanatombo amin'ny firy eny ny sainana nanany e? Avereny mafikely amin'ny firy eny e? Avereny mafarany amin'ny firy eny hoe? Amin'ny folo eny. Maranitra ny sinoa, maranitra ny vazaha sy ny karana, maranitra ny olona rehetrarehetra be tabe ny manam-pahaizana any amin'izao tontolo zao. Fa androany tsika hivavaka raha lasena vavy, raha minina indrindrandrindra ny tanora tonga eto na lehilahy na vehivavy ianao anatina fahasahiranana. Ny baiboly marina foana, ny baiboly marina foana. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe ny saina nananan'izy efadary ao, Daniel, Sadraka, Mesaka, Abednego, dia afiry eny ny saina nananany hoe folo eny. Omen'Andriamanitra anao ane zany osotry ny fahazavatsainy zany. Hoy hoe omen'Andriamanitra anao ane zany osotry ny fahazavatsainy zany. Omen'Andriamanitra anao ane zany. Raha lasana vavy eno tsara zao lazaiko zao. Misy zavatra tena tsy azonareo mihitsy. Tena misy olona tena mbola variana be mihitsy. Averiko indray mandeha fa ny mampahantra ny olona iray mingavy anareo aza variana mitaraina sy miandry fitseran'olona lavo zao. Fa ny mampahantra anao tsy problème na vola. Ny mampahatra sy mampasahirana anao io, mahatonga anao bokany troso io, mahatonga anao sahiran-davy io ranabavy. Tsy problème vola ao anaty posy poketra io. Fa atao anatin'ny saina io. Atao anatin'ny saina io. Ary mandinika laleto misy sainareo mbola voafatotra mihitsy, ary na za miteny zany ara tsy azonareo mihitsy. Misy olona tena tsy mahazo azy, misy olona tena tsy mahazo azy mihitsy. Ao anatin'ny saina io, mihidy ny sainao, ary raha vao mihidy ny sainao, raha vao mihidy ny sainao, dia ho sahiran-davy eo foana ianao, mahantra lavy eo ianao, ary ny sinoa dia anakarena foana, rehefa iny reo anakarena foana. Fa hoy mamerina tsara, sady midona any amin'ny lohanao ihany ty, anana saina, folo eny, mihoatra lavitra noho izao tontolo zao ane ianao. Folo eny, mihoatra lavitra noho izao tontolo zao ane ianao. Miangavy ianao mba tsy ataonao amin'ilay amainina mahazatra amin'ilay hoe miteny mafy paster tiana dia arahana amainina mafy. Miangavy ianao mba tsy amin'ilay mahazatra fa amin'ilay finoana mihitsy. Fa anana saina folo eny, folo eny, mihoatra lavitra noho ny jentilisane ianao. Ny le mahazatra manko dia zao, raha vao mitory-teny eto ny paster ka eo amin'ilay misy intonation sy maroatra miaka-midina kely iny, dia amin'ilay miakatra be iny dia arahana aleloia mafy. Ka tsy zay le tiako ataonareo zao. Tsy le hoe miteny mafy paster dia arahana aleloia mafy, fa le finoanao mihitsy, le zavatra inonao mihitsy, fa isaina ao anatinao, folo eny, mihoatra lavitra noho izao tontolo zao. Ihoatra lavitra noho ny rahalahy ray-tapo aminao. Ihoatra lavitra n'ireo olona midefy anao reo. Za tatoato efa manomboka mitady tsy raraha, manino hoe an'ireny le olona be taraina lavo reny. Ny antony tsy raraha io koa tsy dia tsotra, tsy mety voaray amin'ny mihitsy le toriteny eto. Ka raha vao tsy mety voaray an'le toriteny, dia indray mandeha amin'ny raraha azy, indroa amin'ny raraha azy, intelo amin'ny raraha azy. Fa rehefa diso be taraina lava loatra dia efa mpahafantariny tompo ny tena olana amin'io raha matoy eo nge. Zay toriteny rehanao eo manao aleloia sy amaina izy fa tsy miditra amin'ny lohany akory. Miangavy aminao ity toriteniko androany ity mba tena hiditra ao amin'ny lohanao tsy miati-dohanao mihitsy. Fa anana saina ianao, fa endrena ianao, fa irata-tsaina ianao. Ihoatra lavitra noho izao tontolo izao, folo eny farafakeliny. Ataovy aleloia. Izao no tsy takatry olona le manenjika anany a Frantsa reo. Misy moa zany teny le vao tonga tany a Frantsa, amanaliny maro mihitsy le publication nalefako, nahita azy any amin'ny 3 alina sa 4 alina ny olona nahita azy. Zay olana
nanao iny izy ty commentaire rehetra de nanenjika daholo manenjika za koa moa mahafinaritra tsy mijery zay commentaire sy fanenjea za ka vadika totoa am'izany alleloia fa ny anahy saina no ampiasaiko ina hoe fahendrena avy amin'Andriamanitra tomboko aloha zareo de mikorotana daholo de izy mikorotana iny manomboka mandefa any amin'ny namany hoe ndao asina dao asimy pasteur tina asimy pasteur tina de ny ao an-tsay zany hoe lasa mangana be mihitsy asiny commentaire zany de mangana zany de voadaka-mbavafoa zany de kofona de zay zany ny ao an-tsainy ny andray programme kitiako kely fotsiny zareo de manao publication de fantatry ny olona rehetra raiky France fa ao France pasteur tina ao France pasteur tina atavy alleluia alleluia am'ty indray mandeha ty zao de mbola hoaporosiako indray zareo somary kitiako kely izy de asako manao commentaire mafimafy mihitsy de sa tenako hoe apartao any amin'ny namana mihitsy ny amin'ile tanjona de zao any manko tsisy radio ampiasaina any tsisy télé ampiasaina fa Facebook ny ampiasaina any ataovy alleluia ka kitiako daholo fa vendrana kely daholo manko ataovy alleluia de iny fa mandrangitra iny de mamelena mafy de sady manaparitaka io asio nefa tsy fantany fa nitanjoko amin'iny iparitaka eraky zao tontolo zao fa ao an-tanàna anao croisade alleluia zao tontolo zao maivana kely de falerizina anao angaretona ana nefa zany apitsiny mbola blangilangina mazotomana tsara mahita toro tsara amin'ny alina za ka mijery public za ka mijery commentaire alleluia alefako fotsiny inona ny mahafinaritra be da be olona mihitsy nanatrika fitoam-bavaka atao frantsa zao ny teniny izay pasteur ozy izy tsy nahian'ny fahatongavanao teto mihitsy fa le publication miparitaka atao Facebook fanenjehana anao nahalalànay hoe nga pasteur tina ny atao eto frantsa alleluia alleluia teneniny eo anilanao maivana ny fahavalinao tsy ampy an'ty tsy ampetidra alleluia za amin'ny mody bonaika be mody mampalahely be aminy mody stailana ozy sady miteny aza sina mafy ary zalahy nefa amin'ny miteny any asio mafy any mba hiparitaka anga ataovy alleluia tsika manana saina miota lavitra anao ny gentelis ary zao ny tsy fantatry ny olona fa arakaraky ny anenjehana olona iray samy hafa mako raha manenjika mpangalatra ianao raha manenjika mpanendaka ianao raha manenjika mpanao ratsy ianao de ho tratranao iny mpanendaka iny ho tratran'ny olona iny mpangalatra iny ho tratran'ny olona iny mpanao ratsy iny de tsy maintsy hopodika ao alohany ary maty eo alohany fa raha manenjika mpanompon'Andriamanitra ianao ny tsy ao anatin'ny sainy fa arakaraky ny anenjehana ny mpanompon'Andriamanitra io fa maika izy miamiakatra fa maika izy miamiakatra fa maika izy miamiakatra fa maika izy miamiakatra ataovy alleluia mafy za zao ny tenin'ny mpino sasany resaka tamiko pasteur malahelo mihitsy amle commentaire anaovan'ny olona anao ao maratra mihitsy foko toy zay mantsandreny olo reny aza mba viendrana ohatr' zany inona ny makarary ny fonao nga nisy daka sy totondro teo sa nisy zavaty teo sa nisy inona teo avy aloha izy amiely mafy fa ny tsy fantatry olona mpanenjika ireo lalana ekaranao tsikelikely reny lalana ekarana tsikelikely anisan'ny alalan'ny olona zany vaon'ny oloko zany eto Madagasikara ny afatarany olona zany vaon'ny oloko zany de ny olona nanenjika azy teo aloha ny olona naninona hoe zavady ny olona naninona hoe naratsina de nenjehana de avy eo am'izay reny olo reny tonga sainy fa inona marina tokoa moa zany ty vaon'ny oloko ty inona marina mihitsy dao mihitsy rangajerena de manoko mijery eo amin'ny télé izy mijery eo amin'ny radio izy ary ve zany le izy oraka alleluia mafy ny zanak'Andriamanitra tapoko manana toto manana saina afolo eny avy zato eny mihoatra noho ny zanaky izao tontolo izao alleluia niary reo mpanenjika anany reo frantsa reo ihany ny ataoko totohatra ekarana tsikelikely ao alleluia mafy alleluia averako ana ratsy averako anao publication asa sakatsakanana alleluia raha itsika samytsika ihany fandefa publication samympino de tsika ihany ny ahita azy ataonao hoana ny amonjenan'ireo olona mbola very reo aloha reo anao mihitsy
Amen sa tsy amen. Ka i Daniel Sadraka Abednego. Sadraka sy Mesaka Abednego. Ny Baiboly dia milaza fa izy efa dara eo dia tsy mitovy amin'ny atodohan'olombelona tsotra ny atodohany. Tsy mitovy ny atodohany reny avy any Angletera, tsy mitovy ny atodohan'ny olona avy any Etopia, tsy mitovy ny Sinoa. Satria tamin'izay fotoana izay ireo feno foko tao amin'ny fanjakan'ny Nebokadnezara tao Babilôna dia tonga tao daholo ny fokom-pirenena rehetra, ny firenena rehetrarehetra dia baby tao Babilôna tao daholo ny akamaroany. Baby tao daholo dia nampitoviany ny mpanjaka. Ny tsapaina daholo ny atodohany, tsapaina daholo ny atodohany. Ny zavatra tsapa dia zao, izy efa dara eo. Sadraka, Mesaka, Abednego, Daniel tsy mitovy amin'ny atodohan'ny olona rehetra. Manana atodoha hafa mihitsy. Manana atodoha hafa mihitsy. Izany no mba angatahako androany ralasy anabavy. Aza manaka miangavy anao oka re tsy vola no hitanao eto androany, tsy arena no angatahanao eto androany, tsy trano ny angatahanao eto androany, tsy vahaolana ny angatahanao. Ny angatahantsika androany anana atodoha tsy ananan'ny olona ianao, anana fisainana tsy ananan'ny olona ianao. Tiako angetaheta amin'izany ianao, tiako angetaheta amin'izany ianao. Ataovy aleloia mafy raha mino an'izany. Aleloia. Ataovy aleloia. Tiako anananareo mihitsy, tiako isy fahazavaran-tsaina mihoatra lavitra nonenana amin'ny pastery etiny. Epitany aminao any. Oya hoe epitany aminao any. Satria ianao zanaky dady ianao, zanaky zao fiangonana izao ianao. Raha lasena bavy, gravy ange ny fomba an'Andriamanitra n'ity fiangonantsika ty. Ny tolo-tsaina omen'Andriamanitra antsika. Aleloia. Vao fotoana fotsika nanangana an'ilay trano be amin'ny 3 frère leo amin'ny trano vaovao io. Fotoana foy. Fotoana foy tao aorinan iny. Nividy ny tany tetina bypass. Mbady ny anareo e. Nividy ny tany tena bypass avereno zay teniko zay e. Efa heninareo fijoroana vavolombelona. Fa raha nividy an'io tany teo bypass io tsika nanambola sa tsy nanana. Nanana sa tsy nanana. Tsisy na 1 million ary. Tsy nisy na 1 million ary. Va manontany amin'ny pastera ihany dia manontany amin'ny pastera tovy raha mandangy an'izany pastera tiny. Zay sy pastera tovy niona tamin'ny tompony voalohany. Ary vao avy niona tao zay dia nampiantso ny conseil pastoral. Aiza ny ahitana vola fa tsy maintsy mandoa avance, fa ny fiangonana tsy nanana na 1 million ary. Raha lasy anabavy. Aiza ho aiza eto ambonin'ny tany. Nisy olona hividy tany amina miliara, hividy tany amina miliara, nefa tsy manambola na 1 million ary, nefa mahavariny, azo le tany, azo le tany. Ataovy aleloia! Teneniny eo anilanao. Ato ny miasa amin'izany e. Ato ny miasa amin'izany. Aleloia. Ato ny miasa amin'izany. Olona tsy manambola nefa hividy tany amina miliara. Nefa dia mahavariny, azo le tany. Aleloia. Rehefa mihaino tomponao fahazavaran-tsaina. Na tsisy ninina reny aposinao dia misy zavatra mitsangana tsoe leo. Misy zavatra mitsangana tsoe leo. Misy zavatra mitsangana tsoe leo. Nanangana an'io trano io tsika. Nanangana ny temple de la foi tsika teo bypass. Tamin'ny andro ny confinement, tamin'ny andro nina hoe. Misokatra ny fiangonana amin'izao sa tsy misokatra. Misy fafolo-karena sy fanatitra amin'izao sa tsisy. Tampotampoka eo vao sokafana hoe vita ny confinement, isokatra ny fiangonana. Teny no sokatra voalohany. Na avariana ao anatin'ny tsisy vola tafatsangana le trano teny. Ataovy aleloia. Aleloia. Ny trano eny bypass hatramin'izao mbola misy tsy vita, mbola mandeha foana, mbola misy tsy vita. Mahavariana tsika indray efa nazo eny sabotsina mena 2 hectares mahery. Ohatran'ileo manao aleloia koa nareo zany ah. Amin'ny fomba hoana daholo, amin'ny fomba hoana. Raha lasana bavy, raha vao misy fahazavaran-tsaina ao anatinao dia tsy voasakana problème zany ianao. Zany no angatahako amin'ny tompo androany. Izy fahazavaran-tsaina ao anatinao. Aleloia. Teneniny eo anilanao, horaisinao zany fahazavaran-tsaina zany androany. Avereny zao mety ao tanana ny lohanao. Avereny zao Jesosy. Ty atodoha keliko ty Jesosy. Misy fotoana io nisy ozina. Vao ozina mihitsy. Bloqué mihitsy ny atodohako. Zany mahatonga ny fitiainako. Ohatrany tsy tena mandeha lavitra loatra. Tsy tena lasa lavitra loatra. Fa tsy manaky an'izany ah. Mino ny teninao teo ah. Fa i Daniel, efatra amin'ny rahalahy, dia nanana atodoha. Folo endry. Folo endry.
mila manana an'izany androany, mila manana an'izany androany, mila mandray an'izany atotoa zany androany, tsy hitovy amin'ny olona rehetrarehetra. Jesosy tsy angataka vahaolana androany, tsy angataka vola androany, tsy angataka rena androany, tsy angataka diplôma kely loatra zany, kely loatra zany, tsy angataka trano aho, tsy angataka famana trosa, zavatra ray ny angatahako, mila manana atodoa aho, afolo endry mihoatra lavitra noho ny olona rehetra, mila manana atodoa aho, tanteraka amiko zany. Amen, amen, tovy amen na mavitra, amen na faraparany. Antanio ny ilanao tafiditra ihany ve se hoe alleluia. Ohatrany za tena ohatrany tsy te anaiky mihitsy aho raha tsy miovy ianao mivoaka ny varavarana io ndra. Alleluia. Tsy ho voasakana na inona na ino. Ahoana hoe zavady, zany ingeny ananako finoana e. Zay pastera rehetrarehetra sy fiangonana rehetra makany France dia resy lahatra daholo fa sarotra ny mitory teny any France, sarotra mitory teny any Eropa. Tsy mino an'Andriamanitra ny olona any, ateny olona any, manohatra an'Andriamanitra ny olona any, tsy mila fivavahana ny olona any, fa efa manan-karena tsy mila fivavahana fa iveran'ny olona. Ary resy lahatra amin'izany daholo ny akamaroan'ny fiangonana rehetra any, ny akamaroan'ny pastera any resy lahatra amin'izany daholo. Fa za ry havana ohatrany tsy manaiky an'izany aho, za tsy manaiky an'izany aho, ny masoko efa mahita fa izy vazaha amin'Arivony aho, Amanaliny aho, Amanetsiny aho, vao nandalo tao amin'ny Stade de France, nisy fotoana nandalo tao amin'ny Stade de France, dia zao ny teneko niaraka amin'le rahalahy sy anabavy niaraka amin'ny kiray tomobile, zao ny teniko tamin'izareo reo, amin'ny anaran'i Jesosy hoa, anao kirady croisade soely atontsika atao anatin'ity kianja be ty, ataovy alleluia, satria ny any finoko sy ny saiko tsy manaiky hitovy amin'ny olona rehetrarehetra, ataovy amainina zany. Ka na miteny ary ny olona eto Madagasikara, ny olona rehetra eto Madagasikara, fa sarotra ny fiainana, mangidy ny fiainana, mafy ny fiainana, tsy misokatra ny lalana, bloqué ny fiainana, mafy ny fiainana, tsy mahita any kohanina, kely ny karama, zao hoe miakatra ny vidim-piainana. Na miteny an'izany daholo ary ny 5 malagasy, tiako anaiky ianao androany, fa tsy zany no hitanao, fa ianao tsy maintsy mitsambikina, ianao tsy maintsy mitsambikina, ianao tsy maintsy voasotinao daholo zany, tiako ahita an'izany ianao tovy amenina mafy zany. Izy aby mino an'izany izy, tenen'izao ho tanteraka amiko zany. Alleluia, alleluia. Inona ny secret-ny Daniel, inona ny secret-ny Sadraka sy Mesaka Abednego, inona ny secret-ny rahalahy reo. Ozy izy le tenin'Andriamanitra tao amin'ny Apocalypse 14 vakitsika teo, miankofa eo anoloan'ny Jehova mpanao ny lanitra sy ny tany ozy izy. Ahoana ozy izy? Miankofa. Dao ny verenantsika le ato amin'ny Apocalypse teo, Apocalypse 14 andininy favito. Hoy izy, zao ny tenin'le anjely nanao hoe, nanao tamin'ny feo mahery hoe, mahatahoranaN'Andriamanitra. Inona ny teniny voalohany eo? MahatahoranaN'Andriamanitra ka ome voninahitra izy, fa tonga ny andro fitsarana, ary miankofa eo anoloany zay nanao ny lanitra sy ny tany. Miankofa eo anoloany izy hoe, miankofa eo anoloany zay nanao n'izy hoe, lanitra sy ny tany sy ny ranomasina sy ny loharano. Miankofa. Avereny kely zay teny hoe miankofa hoe, tenenao zay ny eo anilanao, miankofa eo anoloany zay nanao ny lanitra sy ny tany hoe. Alleluia. E aza memotra iverindalana Miaraba antsika aminakavy eto tapitranana fianaratsosy ny manodidina indray. Tonga ny fotoana nandritry ny fotoana elaela dia
tsy teto ny tenako fa na mitahiraka tany afaritany hafa na mitahiraka tany ampitan-dranomasina tany voninkazo teto Madagasikara dia ny atapoko hoe iaona amintsika eto fianaratsondray hitondra vavaka maro aminareo no miantso atarby miantso telefôna fa tao anatin'ireny fotoana ny rahantsika teto ireny dia maro nandray fahasoavana tonga ireny fotoana ifampizarako fahasoavana amintsika sabotsy 29 avril ho avy izao 7 volana avril amin'ny 7 ora maraina tsy diso manerana ny trano fivavahana vaon'olo keto fianaratsoa indrindrandrindra eto amin'ny foibe eto amin'ny antarandolo ambadiky ny station Shell io station de la Sainte Shell hiaraka aminareo ny tenako hitondra vavaka hivavaka ho atsika le marary lava hivavaka atsika le marary tsy sitrapanafody hivavaka ho andreo olona manana problème any anatin'ny fo hivavaka ho atsika manana problème na trosa sy fahantrana hivavaka sy hitsodrano anareo pino mandalo ady sarotra mino fa nivavaka indray mandeha sy ny fandalovako indray mandeha tao fianaratsoeto anovany toentantaram-piainanao ny tenako pasteur Tina Randriary Malala no hivavaka hitondra tenin'Andriamanitra hitondra fampianarana amin'ity sabotsy amin'ny 7 ora maraina manerana ny trano fivavahana vaon'oloko aty amin'ny anosy apitan'ny laka anosy aty batera vola alaka misy namboroma aty inona Kristy ambalakely fa ny tenako hoavana amin'ireny dia eto amin'ny trano fivavahana vaon'oloko amin'ny tarandolo ambadiky ny station Shell manome fotoananao ary te hivavaka ao arinao sy tsy hodranonao amin'ity fandalovako eto ity ho tahin'ny tompony ianao